Faly rabantsika tsirairay avy indray tonga amin'izao fotoana manokana izay amitianantsika ny lesona fahafito izao amin'ity anio ity. Inoana fa afaka nandray zavatra tsara indrindra ihany koa ianao nandritra ny herinandro iny, ary ny riana dia mba ahafahanao mampiaritra ihany koa ry Tompo finoana amin'ny fanarahana ny Tompo. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny famitinana ny lesona anio ary dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara ty an-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay, fa mbola nomeno an'izao fotoana izao indray ahafahana mamidina ny lesona. Mangataka aminao izay mba hamindra fo aminay, mangataka aminao mba ho eto aminay, ary ihany koa hanavasava sy hanala ireo rehetra tsy avy aminao, hampanginy ny feo maloto, ny feon'ny ratsy, mba tsy hanana anjara eo aminay, ary aokenao ny fahazavanao sy ny famindramponao andrakotra anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika moa dia manao hoe miatra amin'ny lanitra ny famindramponao, miatra amin'ny lanitra ny famindramponao. Ny tsenjely dia amin'ny Salamo 7:10, 7:10 manao hoe hidery anao eny amin'ny vahoaka aho Tompo, ankalazanao eny amin'ny firenenao, fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famindramponao, ary miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Rehefa mamindra fo ary rehefa mamindra ny fiaran'i Jehovah ho an'i Jerosalema Davida dia nihira an'ilay hoe fa mandrakizay ny famindrampony, hitantsika ny verimberiny izany. Ary rehefa nipetraka teo amin'ny tempolon'i Solomona ny fiara dia nihirako ihany koa ny Levita manao hoe fa mandrakizay ny famindrampony. Rehefa levon'ny hafa avy any an-danitra ny fanatitra dorana dia naverin'izy ireo indray ilay hoe fa mandrakizay ny famindrampony. Ary nivoaka hiady i Josafata dia nihira ny Levita manao hoe fa mandrakizay ny famindram-pony. Rehefa nametraka ny fototry ny tempolo vaovao sy Jerosabela dia nohirainy ihany koa ny hoe fa mandrakizay ny famindram-pony. Miverina ao amin'ny Salamo maromaro ihany koa io fehezanteny io. Naminany ihany koa i Jeremia fa rehefa tafaveriny amin'ny laoniny Jerosalema dia ho iraina ny hoe fa mandrakizay ny famindram-pony. Midika inona ho azy izany fitiavan'Andriamanitra mandrakizay izany? Inona ary izany fitiavana izany? Inona ny fitahiany izay entin'izany ho asy ho anao, ary ahoana anao maliko an'izany? Izany no nahafahantsika namakafaka nandritra n'iny herinandro iny mahakasika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famaliany olombelona izany fitiavan'Andriamanitra izany. Raha ny fitiavan'Andriamanitra no asiteny dia maharitra tokoa ny fitiavany. Fa hoy ny Salamo 1:30 manao hoe midera ny Tompo ianareo fa tsara izy eny mandrakizay ny fitiavany. Ny Salamo 1:30 dia hira amin'ny famaly izy io. Isaky ireo andininy 80 tsirairay dia midera an'Andriamanitra ny ampahany ray amin'ny antoko-pihira, ary ny iray kosa mamaly amin'ny antony, manamarina an'izany fiderana izany ilay manao hoe fa mandrakizay ny famindram-pony. Ny teny Hebreo nadika hoe famindram-po dia azo adika hoe hatsara-panahy na hoe fitiavana. Inona ary nataon'Andriamanitra noho ny fitiavany mandrakizay? Nanao zavatra maro izy, nanao ny asa mahagaga izy tamin'ny namoronana an'izao rehetra izao. Nanafaka ny Israely tamin'ny fanandevozana izy ary namponina azy ireo tao amin'ny tanànam-panantenana. Ankehitriny izy dia miahy anao, manafaka anao ary manohana anao. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy mahakasika ny olona tia azy ihany, satria manome hanina ny nofo rehetra izy. Rehefa mibanjina an'izany fitiavana izany mpanao salamo dia manomboka sy mamarana ny hirany amin'ny fanasana antsika mba hideran'Andriamanitra. Fitiavana izay manova ihany koa no ilazana azy. Ny Salamo 1:50 manao hoe amorono fo madio Andriamanitra ao, ary avao azy orina marina ny fanahiko ato anatiko. Nanoratra n'io Salamo 1:50 io Davida rehefa naka ny Batseba izy ka nakao amina tanam-paminany. Mandrapahatonga n'io fotoana io dia nikiky ny aty fanahin'i Davida ny nenina. Izao dia mandroatra ny fony ao anatrehan'i Jehovah izay miaiky ny fahotana izy, tsy mitady an'izay hanamaivana na namarina an'izany satria fantany fa tsy ahafahany mitsahatra tsy manoto akory.
fa tamin'ny fanoany alehibe ny fitiavany dia hanadio ny fahotana Andriamanitra ary mahafatanteraka ny fahadisoany. Saingy nahagaga fa lasa lavitra kokoa Davida. Tsy afa-po amin'ny famelan-keloka izy raha tsy misy fiovana eo amin'ny fiainantsika tahaka an'izany koa dia tsy ho afaka ny tsy hanota intsony isika. Mila fanovana isika afaka ary maniry hantanteraka an'izany fahagagaga izany Andriamanitra. Mamorona fo madio anao, mamorona fanahy marina ao anatinao. Ny famelan-keloka sy ny fanavaozana ny tenantsika dia mitondra fifaliana, mitondra fijoroana vavolombelona, fiderana ary fiompiana. Ary faly mandray ny fiderana izay feno fitiavana izay ataontsika Andriamanitra. Tena zavatra tsara izany. Ihany koa ilay fitiavana mamela heloka. Ny Salamo 130 no nandresantsika azy manao hoe raha mandinika heloka ianao Jehovah, iza no hajanona Tompo? Fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Misy lohahevitra roa lehibe eo amin'io salamo io, ny famelan-keloka sy ny fiandrasana. Ilay famelan-keloka dia ny fahotana dia antsina lalina izay iantsom-panotan'Andriamanitra. Raha eo am-piahona antsika ny Tompo diaamijery antsika izy. Dia inona ny hitany? Raha mibanjina ny fahotanay ianao izy dia vitany aminay. Nefa ny mason'Andriamanitra feno fitiavana dia mibanjina ny mpanota amin'ny bebaka ka mamela ny heliny. Raha mahakasika an'ilay fiandrasana dia io toetra araka an'Andriamanitra io dia mitondra fanantenana. Noho izany dia miandram-pahatokina handray ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra isika. Ilay maraina be voninahitra izay andrenesantsika avy amin'ny olony, ilay manao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary mandray anjara amin'io fiandrasana izay mampangitakitaka eo avokoa ny olon'Andriamanitra rehetra. Ary rehefa hoe hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra izy, hoy ny filazany azy. Madamo Mainty moa dia manao azy ary manao mafy ihany, manao hoe hiafina ao amin'i Jesosy Kristy isika hozy izy, hitoky amin'ny fitiavana isika. Hino isika isan'andro fa fitiavana tsy manampetra no diavana antsika. Aza vela hisy n'inona ahakivy sy hampahory anao. Eritrereto ny hatsaran'Andriamanitra tany sao rehefa hasoavany sy fitahiany. Aoka ny fideran'Andriamanitra no ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika ary ao am-bavantsika. Ireny izany mba ao aminao tokoa ka ho fifaliana mandrakariva no iarahanao amin'i Jehovah. Ahoana ary ny famalian'ny olombelona mahakasika an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Fiderana sy fahatokiana no ataony. Haleloia, miderahy ianareo mpanompon'i Jehovah hozy izy, miderahy ny anaran'i Jehovah. Inona avy ireo antony izay hiderantsika sy hitokiantsika an'i Jehovah araka ny salamo? Dia satria nasandratra ambony lanitra sy ny tany izy. Satria ny koa na dia amin'ny avo azy izy dia manetry tena ka midiny ety amintsika ety. Satria ny koa manandratra ny malahelo sy ny mahantra izy. Satria mahatanteraka sy manao ny fahagagana izy. Ary indrindra satria mamindra fo amintsika izy rehefa eo amintsika mandrakariva. Raha fehezina dia mideran'Andriamanitra isika noho ny heriny, noho ny fahagagana, noho ny fitiavana, noho ny izy manetry tena, noho ny fahalebiazana. Eo amin'ny hazo fijaliana no ahitantsika ny toetran'Andriamanitra. Fitiavany lehibe no nahatonga an'i Jesosy hanetry tena hatramin'ny fahafatesana ho antsika. Tsy mendrika fiderana ve izany? Tsy hatoky tanteraka ny mpamonjy izay mahery sy be fitiavana ve isika? Tena tokony hatoky azy tokoa. Ary izany no tokony hankilazantsika fisaorana sy fiderana mandrakariva eo aminy. Ka hoy ny salamo manao hoe misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Inona ireo fitahiana omeny Tompo ianao? Famelan-keloka, fanasitranana ny aretina, fanavotana ny aina tsy hidina ho andavaka, nosaromany famindram-pody fitiavana hozy izy, namoky soa izy, namerina ny fahatanorako izy, tia antsika izy ary ihany koa tsy mba mamaly antsika araka ny fahotantsika tsy akory fa mandray antsika amin'ny fitiavany madio ary ny fanahy izay mangorakoraka eo aminy. Hosetra an'ireo hatsara-panahy ireo dia miara-misaotra an'i Jehovah ny anjely rehetra.
mipolo loatra ny fiderana rehefa manaiky ny fahalempiazana sy ny asan'Andriamanitra ny olona ray ary mamaly an'izany amin'ny alalan'ny fiankohofana noho ny fahatsarany sy ny famindram-pony ary ny fahendreny. Ety am-pamaranana dia teny Madamo White ity no amaranantsika azy manao hoe tsy tokony ho renjika anaty fahakiviana ianao, ho atanjahana ny reraka, hanana fanantenana ny kivy. Tena miainy ny olona Andriamanitra, miainy ny fitaraina ny sofiny tsy manatahotra ao ny amin'ny rarahan'Andriamanitra. Izy ihany no ihany rarahany, ny adidintsika dia ny manatanteraka ny anjarantsika sy ny toerana misy antsika amin'ny fanetretena eo am-pototry ny hazo fijaliana ary miaina fiainana feno finoana sy masina eo anatrehany. Manao an'izany isika dia tsy homenatra ary ny fanahintsika dia toky an'Andriamanitra ny fahasaina masina. Mitoetra matoky amin'Andriamanitra ny foko, manana mpamonjy amin'ny zavatra rehetra isika, afaka mifaly amin'ny fahafenoany harena isika, maniry mafy ny fikitra bebe kokoa amin'Andriamanitra. Izao ary ianao manao ahoana dia mba ho masina kokoa ho an'i Jesosy anie isika. Ny lesona iny anie mba hitondra fahatanjaham-po sy hanala ny fahakiviana ao anatrehantsika amin'ny atim-piainana rehetra, dia fantaro fa tena hitan'ny tompo ny zavatra rehetra. Iriny raha mba ho voavela heloka amin'ny fahafenony ianao ka handray ny heriny ary ny anjely masina ndra hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, ombanao amin'izay rehetra atao ary ny fahasoavan'ny tompo no handrakotra antsika mandrakariva. Hivavaka ary isika. Iranay tsara ny ezan-danitro mbola misaotra anao ny amin'ny lesona nomenao anay an'io nandritra ny herinandro iny. Mangataka aminao izahay mba ho tahinao manokana ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Mitalao aminao izahay ka ny famindram-ponao andrakotra anay, ka ny fitiavanao eo aminay, mba afahanay mizara izany ihany koa amin'ny hafa. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.